Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo any amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy ny atokantrano amin'ny asa mandraraha ihany koa raha amin'izay no ahafahantsika miona sy manaraka amin'izao fandarana izao fampaherezana fampizarana ny ten'Andriamanitra. Misaotra ny tompontsika satria tanteraka izany ary mitohy mandrakariva. Isaky ny alahady moa zany no fotoana ifampaherezantsika eto manodidina ny amin'ny 12 hatramin'ny 2 eo zany no fahalalana ahafahana mifampizara iandrasana ny tenin'Andriamanitra koa, satria ny tompony no miteny, izy no mampiteny ary izy manome ny teny izay ifampizarana omenantsika eto androany tahaka ny efa nataony hatramin'izay. Alohan'ny rehetra zany dia mbola hivavaka tsika hametrantsika izao fotoana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, ry masina indrindra, miteranao mankalaza amin'ny voninahitra anao, satria Andriamanitra tsara ianao, manao ny tsara, Andriamanitra tsy miova hatramin'ny taloha, ankehitriny ary mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra miaino any an-danitra any, ary Andriamanitra velona, Andriamanitra misy, Andriamanitra mahalivavaka. Ianao nantsonay, ianao nivavahanay, ka dia ampidino ny fahinao masina ka sotrao izao fotoana izao, aza mijery ny fahalemenay tsirairay avy, fonako aminao raha misy tsy fantanterahana amin'ny fomba natao, ny fiteny, ny fisainana, dia fifonana aminao sady Tompo, mangataka famelana mandrakariva, diovy amin'ny rahanao afa-keloka ary sasao afa-pahotana. Eny Jesosy eo, ianao no toky, ianao no fanantenanay, ka dia ianao no ambara iteny ny fahamasinanao indray ny fahamarinanao, ka aoka tsisy fiteny ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany, ary aoka tsisy feonay koa fa tsy ny feonao irery ihany. Dia aminaranao Jesosy Kristy no fanaizam-bavaka rehetra izany. Misaotra Tompo, misaotra fanamasina. Alleluia. Amen. Amen. Dia amin'ny kafaliana moa zany no ifampaherezantsika, ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra indray. Araka ny voalaza teo dia misy sitrapon'ny Tompo tia ny ifampaherezantsika androany, ka izay no tsy mampitsahatra ny Tompo miteny hoe mandehana hitoroy ny filazantsara na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, ka izay no hitoroyntsika. Ny olona moa zany, mety ny olona mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra mihitsy ianao na tsy mahafantatra an'i Jesosy Kristy, indrindra nefa mahafantatra nefa mety variana na mierikerika. Ny tena tian'ny Tompo ambarako moa zany dia hoe amin'izao fampaherezana izao dia ny amin'ny hoe fahamarinana sy ny fanarahana ny Tompo amin'ny fahamasinana. Izay foana zany no ambarantsika eto fahamarinana sy fahamasinana, dia efa nambara teto ihany koa fa ny fanantenantsika dia ny finoana fa ho avy Jesosy. Raha fiangonana fiaraha-mivavaka tsy manambara, tsy mitory amin'izany fiavian'i Jesosy zany dia tsisy fanantenana intsony, fa mandeha mitovy amin'izao tontolo izao ihany amin'ny fitadiavana hevitra, développement personnel, ny fahalalana, ny fahaizana, ny zavatra miseho ety amin'ny fiainana ety, izany no toriana sy hiantsoana ny olona, zavatra hain'izao tontolo izao zany. Fa itsika zany kristiana manara-dian'i Kristy dia omeny antsika zany, fa amin'ny fomba hafa, ny fomba anatanterantsika izany indrindra amin'ny fanantenana izay hoe ho avy Jesosy, na ho tonga izy dia hiantso antsika koa hiakatra any an-danitra. Ahoana no ahafahantsika, ahoana no hiezahantsika mba ho tanteraka hoe ho tafiditra, ho akarina tokoa hoe zasa anisan'ny tavela. Izay foana moa zany no fanontaniana petraka hoe anisan'ny akarina ve sa ho tavela. Dia izay no fampaherezantsika eto mba tsy ho isan'ny ho tavela etsitsika, na zahay izay mitory na ianareo izay mieniko, inoana koa fa hitovy aminay koa nareo, satria rehefa mandray dia hitory anambara koa. Niza mandray dia milaza tory ny filazantsara. Ny lohateny nomen'ny Tompo androany dia ny hoe aza mety fitahana amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Izay lohateny izay no azo atao hoe velabelarina ve sa ifampaherezantsika hoe inona marina ny tena sitrapon'ny Tompo amin'izany hoe aza mety fitahana amin'ny fihinanana
sy ny fisotroana. Ireo zavatra roa ireo ny fihinanana sy ny fisotroana, zay ny tena anton'ny fiainan'ny olombelona. Ataoko angamba fa tsiditra lalina amin'ny ara-tsiansa sy ny zavatra ny amin'izany tsika, fa raha tsy misotro rano ianao, indrindra ny rano moa zany tena tiana hosotroana. Ny rano no manome oxygène, dia zay no ahafahanao miaina. Ny rivotra iainanao zany misy oxygène koa, dia ny rano ihany koa, ary ny vatan'ny olombelona dia rano ny ankabeazany eo. Ny rano zay ny zavatra hosotroana. Sotroana voalohany moa zany ny rano, raha mangetaheta ianao dia rano foana nasain'ny tompo hosotroana. Ny anankiray koa zany dia ny fihinanana. Mila misakafo, mila mametraka zavatra koa anatin'ny vatana, ahafahana mitombo sy mitahiry an'ilay nofo, ny taolana sy ny fiainana rehetrarehetra moa zany dia miankina amin'ireo fihinanana sy fisotroana. Ary zay no anton'le lohateny aza mety fitahana. Maninona ny fitahana, hoe tsy tsinana sy tsy sotro zany ianao, satria fa nahoana no lazaina fa aza fitahana. Hoe tsy tokony fitahana ianao fa ianao misotro sy mihinana. Dia misy tenin'Andriamanitra maromaro zany angalantsika an'izay, hoe ahafahantsika hoe tokony hisotro ve, tokony hihinana ve, sa tsy tokony hisotro na hihinana mihitsy. Tsy mandrara ny fihinanana sy ny fisotroana zany ny tenin'Andriamanitra, izay ho arahantsika eto misy maromaro, fa aza mety fitahana hozy izy. Ny tiany lazaina aloha voalohany indrindra ty amboloany dia fa hoe ilay fitahana ny olona, rehefa fitahana indrindra ny amin'ny, araka ny teniko teo hoe raha olona tsy mihina izy ety amin'izao tontolo izao dia fa zay ny katsahan'izao tontolo izao, ny fihinanana sy ny fisotroana. Rehefa manam-bola ianao ataonao izay hananana vola, hananana orinasa, hananana amin'ny ezaka fomba rehetrarehetra, tsisy fetra zany, dia inona ny ataon'ny olona avy eo ny mihinana sy misotro. Dia zay no ateratera amin'ny hitantsika amin'ny famparitahana maro io zany, amin'ny télévision, amin'ny réseaux sociaux. Fa rehefa manam-bola ilay olona na manana ny toerana misy azy, dia atsony ny namany na lasa izy miara-mifaly dia mihinana sy misotro, dia mitsiriritra ny hafa satria toa mihinana be ry zareo na misotro be. Zay zany efa eny amin'izao tontolo izao zany efa tsy ambara intsony fa zay ny fiainana ety amin'izao tontolo izao. Fa ny manara-dia an'i Kristy, antsika manara-dia an'i Kristy zany dia eo no mampalahelo na mampitandrina ny ten'Andriamanitra hoe aza mety fitahana, fa na ao amin'ny fiaraha-mivavaka sy ny fiangonana ary dia mbola zany ihany no ankalazaina sy ampitahana ny olona ny fihinanana sy ny fisotroana. Mandehana mankaty aminay fa aty ny tena misy fitahiana, raha miaraka aminay nareo dia hihinan-kanina sy sotro be da be ny zavatra aty, ary ihany ka vao fitaka ny olona ny amin'ny fanarahana dia saina mihazakazaka ao, misy ny fanonorana ny fotoana, ny vola aman-karena, ary tsy ny fanompoana ny ratsy, ny fiaraha-mivavaka ny ratsy, fa ny hevitra anovozana an'izay zany hoe arotsay, zay moa zany tena filazanjareo azy, arotsay fa raha mandrotraka ianao mantompo dia omeny be da be koa, dikan'ilay omeny hihinan-kanina sy hisotro ianao. Nefa hodiniantsika araka ny tenin'Andriamanitra io zany, inona no tenin'Andriamanitra nampahaizany misy teny zany ireo apôstôly izay efa nanara-dian'ny tompo, izay zaharahantsika sy na Jesosy Kristy mihitsy ary no teny amin'izany hoe aza mety ho fitahana amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Ny tenin'Andriamanitra ho raisintsika akantsika fampahaizana amin'izany dia ny Romanina 4:7, Romanina 4:7, ny 7:7 ka hatramin'ny 1:20. Izay aloha no voakitsika manontolo, dia avy eo raisintsika ny tenin'Andriamanitra kely na misimisy zany ahafahantsika manamarina izany. Ny Romanina 4:7 voakitsika manomboka amin'ny 7:7, kina aminaran'i Jesosy. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Averiko tsara sady zany io satria ho toizantsika avy eo. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana
sy ny fisotroana fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy-masina. Fa izay manompo an'i Kristy amin'izany zavatra izany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana sy ny momba ny fifampandrosoana aza izay hanina no andravanao ny asan'Andriamanitra. Madio avokoa ny zavatra rehetra nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatafitonana. Fa tsara ny tsy mihinana hena na misotro divay na manao izay tafitoina ny rahalahinao. Zany teny zany tena mazava mihitsy zany. Araka rehefa vakiako fanondroany teo moa zany izy fa veriko sady 7:7 amin'ny Romanina 4:14. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Hitantsika amin'izany fa sady dia mampitandrina zany hoe aza mety fitahana amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, izay ny lohateny nametrahantsika azy teo. Dia izay ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Tena mahagaga mihitsy zany. Paoly moa eto zany nampianatra ny olona tany Roma, satria misy fampianarana ravakitsika ololo kely dia misy olona hoe malemy finoana, kely finoana, misy hoe mba tsy tsarana hoe ianareo zany to inona no hoaninareo na inona no sotroanareo, hoe betsaka sa kely, fa tokony tsy fampitsara an'izay zany tsika, tsy le zavatra ho an'ny olona no jerena na hoe hitsarana anazy hoe tsara zany hoanina zany za ratsy zany hoanina zany, fa ny zavatra tokony ataontsika dia tsy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra hozy izy dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Le fanjakan'Andriamanitra io zany no tokony apetraka tsara, fa tsy ety amin'izao tontolo izao araka ny fampidirana teo. Raha ety amin'izao tontolo izao dia zany ny tanjona ny fihinanana sy ny fisotroana. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, ka dia efa mampitandrina antsika fa raha misy mpanompon'Andriamanitra io na olona na fiaraha-mivavaka ka manindraindra zany fihinanana sy fisotroana zany, dia tokony efa hieritseritsika hoe ato ve zany fanjakan'Andriamanitra zany, misy an'izany ve ato. Azo tenena mihitsy satria eto zavatra atao hoe mampalahelo, zavatra hita amin'ny fanompoana. Tao anatin'ny fanompoana maro moa zany ny tena nandritra ny fotoana izay efa natsoiny tompo tamin'ny fahataninorana tany amin'ny 70 taona tany, dia efa natsoiny tompo hoe ity ny lalana izay anarahana anazy zany efa nanolo teny. Fa mbola varimbariana teny ihany manaraka ny olona ireny fanao izao tontolo izao, satria toa ohatran'ny tsara ihany le fanao ety amin'izao tontolo izao, ary izay le teny izay mihitsy hoe le finahana fisotroana no tena zava-dehibe any ka raha vao misy fihinanana, fionana fihinanana, dia tena miazakazaka ny olona, ary raha tsonao amin'izany izy dia tena tonga ny olona. Any amintsika ary moa zany efa za moa zany efa ela tsy tany Madagasikara, fa nalaza mihitsy izay tao anatin'izany mihitsy taloha, rehefa misy ny didim-boatra, raha misy ny fahafatesana, dia na anizy io na aniza, olo-pantatra na tsy olo-pantatra, dia miazakazaka eny mba hihinana, satria misy fihinanana zaraina fotsiny eny amin'ny famadihana moa zany, dia efa fantatra tsara mihitsy amin'ny fotoana famadihana, dia efa tsy noana mihitsy fa dia mitety famadihana fotsiny atao. Nefa zany dia any zany le tenena inona no mahatsara anazy sy maharatsy anazy, fa vao tenena sady fa zany sakafo amin'ny famadihana zany dia sakafo natolotra amin'ny fanompoan-tsampy amin'ny Satana, na ny fomba nanomboana anazy tamin'ny sy namonoana an'ilay omby ary dia efa sorona ho an'ny Satana. Nefa zany dia narahantena zany na dia efa tao nafantatra ny tompo ary dia manaraka, satria ao misy ny fihinanana. Tahaka izany koa na amin'ny fiaraha-mivavaka teo, araka ny teniko teo am-piangonana, rehefa tsona ny olona ka ndao hiary sakafo na ndao fionana sortie, dia ndao samy mitondra sakafo, dia tonga daholo ny olona miazakazaka. Fa raha tsonao, zavatra hita maso zany ary fantatry ny rehetra. Fa raha fiaraha-mivavaka ny atsonao ny olona na famangina olona fotsiny, ary indrindra fiaraha-mivavaka na hoe alim-bavaka, raha nao alim-bavaka ndao tsika hiary hivavaka no alim-bavaka, fa misy zavatra tokony entina amin'izany na amin'ny firenena na amin'ny fiangonana na amin'ny fiaraha-mivavaka, tsy ho avy ny olona. Na amin'ny voalohany iny be da be ny hoe ho avy, fa rehefa tena tonga eo tsisy olona avy eo, tsisy olona tonga, fialan-tsiny ny be da be, fa tsy misy sakafo eo. Fa ny fiaraha-mivavaka no tena hoe tsara, ny fiaraha-mivavaka no tena hoe tsara, ny fiangonana no tena hoe tsara, ny fiangonana no tena hoe tsara, ny fiaraha-mivavaka no tena hoe tsara, ny fiangonana 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 no tena hoe
indraindray ary le olona tonga eo dia mbola mieritreritra hoe sakafo ihany natao fa tsy hivavaka akory fa ahoana hisakafo aloha tsika dia efa vita ny sakafo dia aiza indray zany mivavaka dia aveo zany dia sakafo indray dia maka paosy dia sakafo. Fihinanana sy ny fisotroana zay no tena mamaika ny olona fa mila mitandrina isika. Araka ny teny teto zany fanjakan'Andriamanitra raha tena hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fa amin'inona izy fa fahamarinana sy fiadanana. Ito fahamarinana eto zany dia teneniny inona moa zany fahamarinana zany, inona no tenenina foana ny fahamarinana, inona le fahamarinana fa tsy raha tsy faharitana ilay zany dia tsy fantatra inona moa zany fahamarinana amin'ny fihinanana sy fisotroana zany. Fahamarinana ovakitsika izay no tena hoe mahareta miaino ny tenin'Andriamanitra sy ny fampizarana fa ho be da be ny fahamarinana ho tenenin'ny tenin'Andriamanitra eto ovakitsika. Inona le fahamarinana fa ny fahamarinana efa ambara azy dia ny amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ny tena marina, izy ny tena fahamarinana dia izy ny tena nataony. Zaho ozy izy ny tenako no tena fihinana ary ny rako ny fisotro amin'izao fotoan'andro ny Pasika zao dia zay no ankalazain'ny olona. Ary amin'izany ary dia mbola misy ovakitsika izay rehefa aveo fa ny olona rehefa ao anatin'ny Paka zany handray ny fanasan'ny tombo dia mbola lasa fihinanana fisotroana be, sasany ary dia lasa voky be sy voky be sy lasa ao anatin'ny hamamona mihitsy ary indraindray amin'izany fiandrasana ny hoe zao andro ny Pasika, zao andro ny fanomanana ny fandraisana fanasan'ny tompo. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny Korinthiana voalohany any ovakitsika rehefa aveo 9:1 milaza an'izany fa ny olona dia tena tian'io fihinanana fisotroana io fa le fahamarinana zay no ambara fa fahamarinana izy zany ny tiany tompo ny fanjakan'Andriamanitra zany ty fahamarinana. Inona le fahamarinana be da be ny fahamarinana efa nambara teo ao anatin'ny vavaka ho tenenio zany ao anatin'ny misy fifadikanana akory ary fantatsika tsara ny endrika fifadikanana maro fa rehefa tena mitady ny sitrapon'Andriamanitra ny olona na tamin'ny andron'ny Estera, tamin'ny andron'ny Daniela na Jesosy Kristy ary rehefa tena lohany nanao ny asany avy ny san'ny vita batisa sy hoe natao ny asan'ny fanahymasina tonga ny fanahymasina dia fady hanina 70 andro 70 alina. Ka zay io zany raha vao fiaraham-bavaka miresaka tsy midika zany tsy hamen'ny tompo fitahiana ianao na tsy azo an'izay sakafo sy hohanina sy sotroana zay fa homeny anao zay vakitsika. Misy tenin'Andriamanitra maro ao io mampahery anao koa aharitra hatramin'ny farany mihaino an'izany hoe inona le fahamarinana men'ny tompo sy fiadanana ary fifaliana. Zany ny fanjakan'Andriamanitra rehefa ao amin'ny tompo zany no tonga an' Jesosy hoe vavaka nataon'i Jesosy mihitsy ho an'ny mpianany hoe raha eo mba hitan'ny fifaliako, hitan'ny fanjakako reto mpianatra reto any an-danitra any an-danitra any ny fanjakan'Andriamanitra koa fa tsy etỳ an-tany. Ka dia misy fiadanana ao misy fahamarinana, misy fifaliana ao amin'ny fanahy masina. Apetrany tsara tsara ilay izy hoe le teny tsirairay avy zany rehefa tena vakianao tsara ny tenin'Andriamanitra dia le fiadanana, fahamarinana sy ny fifaliana ao amin'ny fanahy masina fa tsy amin'ny saina fotsiny koa, tsy amorona fotsiny zany eto amin'atỳ antsika eto hoe dia teny aminao fa tena tsy tiako mihitsy le resaka le olona misotro be sy le misakafo be mihitsy, tsy izany mihitsy no antony tenenako eto fa ny fanahy masina no maniraka hoe ao amin'ny fanahy masina dia teneno fa misy fahamarinana, misy fiadanana, misy fifaliana zay tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanoherana ny amin'ny fisotroana sy ny fihinanana. Amin'ny 9:20 fa izay manompo an'i Kristy ozy izy amin'izany zavatra zany no sitrak'Andriamanitra sy eken'ny olona fa tsara. Na ny olona amin'e dia mahita tsara. Ny olona mahita eto zany Andriamanitra moa zany efa makasitraka. Inona n'Andriamanitra iny fa na ny olona mijery koa ary dia efa mahita hoe iny olona iny iny namana iny na ty fiaraham-bavaka ty dia fihinanana fisotroana no tena betsaka ao. Misy olona zany rehefa teo andeha amin'izay fihinanana fisotroana teo zay izy dia ao ny tiany satria malalaka ao, tsisy faneriterenao fa fiaraha-mivavaka io fa sady misotro ny mihinana ihany koa, ao ny tsara. Fa ny zareo aria toa vavaka foana fa eto dia tena mihitsy hoe fanahy masina. Mila miantso ny fanahy masina, miaraka amin'ny fanahy masina foana tsika
amin'ny fanarahana ny tompo na dia ny amin'ny sakafo ary zay mahatonga le mivavaka ianao aloha amin'ny sakafo. Mba ny fanamasina no anamasina zany vavahanao ny sakafonao mba ny tompo no manamasina zany satria tsy fantatra ny antony sy ny avian'ny sakafo ihany koa ary angatahana koa mba izy ny tena me an'izay fahatanjahana amin'ny sakafo izay hoan'izay sy ny hery amin'ny zavatra hosotroana. Andiny fa hatramin'ny raika amby roapolo moa zany nivakina teo fa voakiko izy amin'izay itsika tsy miverina amin'ity intsony koa dia aoka isika hiezaka hitady ny momba ny fiadanana. Zay zany inona ny dikany hoe mitady momba ny fiadanana? Mitady ny fanjakan'Andriamanitra zany satria zay ny fanjakan'Andriamanitra. Dia amin'ny fanahy masina koa mitady ny fiadanana sy momba ny fampandrosoana. Dia ny fampandrosoana dia ilay fampandrosoana ao amin'ny fanahy masina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zay foana izy. Aza izay haninao izy no andravanao ny asan'Andriamanitra. Mafimafy zany teny zany. Zay zao ohatra hoe raha za zao miteny an'izany eto fa tsy amin'ny soratan'ny Paoly zany nefa niteny tamin'izany fa raha za no miteny dia le masika le ray namana. Fa za mihitsy tena mafimafy zany tenin'Andriamanitra zany. Aza izay hanina no andravanao ny asan'Andriamanitra. Misy tena ady mihitsy. Rehefa miara misakafo ao amin'ny fiaraha-mivavaka dia apetraka eo ny divay, misy ary hoe afenina any ambadika any ny toko dia rehefa te hisotro dia samy mifampiantso any ambadika any satria sao dia manahirana. Ary io matetika izay hoe tena ny hanina hoe aza ny hanina. Hanina io zavatra hohanina rehefa manao ny asan'Andriamanitra. Lasa fandravana mihitsy io raha ohatra tsy mitandrina isika kristianina ary izay no nandravan'i Jesosy Kristy. Azo lazaina mihitsy zany ny tao amin'ny tempolin'Andriamanitra rehefa namangy tao izy dia ao ny olona no mivarotra hanina, sakafo sy ny lasa tao fivarotan-kanina sy fitadiavam-bola izy niravahan'i Jesosy nirahany tao le olona nanao fivarotana hanina tao amin'ny tempoly. Dikan'izany raha ao amin'ny tempolin'Andriamanitra ianao manao resaka hanina be loatra dia aza gaga fa ho ravan'Andriamanitra ianao. Ianao mety hoe mandroso ihany fa mety efa tsy eo intsony tompo. Ny fanahy masina efa tsy eo aminao intsony, tsy eo amin'ny fiaraha-mivavaka satria ny resaka ataonao dia resaka hanina foana sy resaka fisotroana fa ho ravan'Andriamanitra izy na efa ny ravan'Andriamanitra efa miala araka ny teny foana hoe ny fanahy masina tsy miteny aminao izy fa tsaitsaika izy mangina izy dia miala tao. Ianao zany mbola ao anatin'le horakoraka amin'ny sakafo sy ny fisotroanao fa tsy eo aminao intsony ny fanahy masina araka ny teniny teo mihitsy fa zany ozy izy dia ao amin'ny fanahy masina. Ary zany misy fifaliana koa nefa ao misy fiadanana ary misy fahamarinana. Fahamarinana zany lazaina eto zany madio avokoa zany avokoa ny zavatra rehetra nefa ratsy ho an'ny olona izay mihinana amin'ny fahatafitianana. Zay zany mila mitandrina isika amin'ny zavatra hoantsika satria rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra ka miteny aminao hoe mahatafitohina anao io, aza miditra lalina amin'io dia tokony hijanona na mieritreritra. Fa misy olona mbola mihinana amin'ny fahatafitianana. Izay rangahy hihinana ihany fa ahoana izay ny sakasakanana. Efa lazaina fa tsy mety io, tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia tohizana ihany satria anay io mbola tsy hita teny izao zany le fitsaran'Andriamanitra dia tohizana ao amin'ny tempoly, ao amin'ny fiaraha-mivavaka no atao zany fa ho avy ny tompo hitsara an'izany ka dia mila mitandrina isika mba tsy hihinana amin'ny fahatafitoanana na hanafitoanana amin'ny olona koa zany ny tiany lazaina eto. Fa tsara ny tsy mihinana ny hena eto zany napetrany fotsiny ny hena fa mila eo zany tsy hiditra lala izay raha tsy ansa fa na misotro divay. Io zany tena fakapana amin'ny olona misy tia hena be loatra. Misy namana rahalala zay dia miteny aza tia hena be loatra ianao fa raha mihinan-kena be loatra ianao dia manaraka ny filany nofo. Aingana ianao dia rendrika ao anatin'ny filany nofo eo raha tia hena be loatra dia mampahirana ny rahalahy fa tena zay zany hoe zany atao hoe révélation tenin'Andriamanitra zany fa tsara ny tsy mihinana hena ohatrany hoe tsy tsara ny mihinan-kena zany mila mitandrina ihany fa tsy dia tena tao be loatra io. Tsy hoe tsy afaka mihinan-kena mihitsy natao hohanina daholo ny zavatra rehetra fa fihinanana tafahoatra dia ampianjera antsika na misotro divay. Io moa zany divay
Fantatsika fa rehefa maro koa io, misy hoe mila saina misotro divay fa rehefa reraka dia tokony misotro divay ihany. Fa petraka fanakonana fotsiny ny fahalemena zany fa rehefa mity misotro divay tafahoatra ianao dia fantatrao fantatsika rehetra ny vokany ka mila mitandrina isika na manao izay atafotoina ny rahalahinao. Izay zany ilay mitandrina mba tsy ho tafotoina ny rahalahinao dia aleo tsy mihinan-kena ary na tsy misotro divay fa mitandrema dia manetsy tena. Amin'ny Kolosianina faharoa toko fahaenina amby folo eo zany vakiko ihany satria afaka raisinao zany amin'ny voalohany eo zany Kolosianina faharoa toko fahaenina amby folo vaky toy izao aminaran'i Jesosy hoe koa aza avela hisy tsara anareo amin'ny fihinanana na amin'ny fisotro. Amin'ny fihinanana na ny fisotro, koa aza avela hisy hitsara anareo amin'ny fihinanana na ny fisotro. Any Kolosianina toko faharoa zany 2:4 eo misy an'izany. Zay zany mila mitandrina tsika mba tsy amin'izany fihinanana sy ny fisotro zany no hitsaran'ny olona tsika fa ny fanjakan'Andriamanitra, ny fahasoavan'Andriamanitra no hitantsika. Anomboka mamaky ny tenan'Andriamanitra zany aho koa vakiana ilay izy hoe inona le tenan'Andriamanitra milaza ny fihinanana sy ny fisotroana dia misy afatra meny tompo antsika aveo hoe inona ary zany no tokony ataontsika amin'ny eo anatrehan'ny zavatra hohanina sy ny fisotroana io. Any amin'ny Korintianina voalohany toko 10. Zay zany nanovizantsika ny tenan'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko 10 ny andony voalohany ka hatramin'ny 17. No vakiko amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona ary izy rehetra namaky ny ranomasina ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina ary izy rehetra nihinana ny fihinanam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. 9 ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny ilany reny ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana ilalao. Eto zany dia mbola mitoy ihany hoe mafimafy foana ilay tenan'Andriamanitra. Tonga dia ilay 7 no raisiko. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voasoratra hoe ny olona mipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana ilalao. Zany hoe ilay fihinanana sy ny sotro zany fisotroana lasa fanompo-tsampy mihitsy. Ay tena fanompo-tsampy io araka ny resantsika hoe be da be ny endrika fanompo-tsampy any amintsika any dia raha resaka fihinanana io dia tena tian'ny olona, tsy mampanin'ny olona mihitsy no mihinana amin'izany hoe ao anatin'ny sampy zany no ilay sakafo. Maro ny hoe tena mafy mihitsy ny any ny fahoriana fa atao fakapanahy mihitsy io, atao fiantsonan'ny olona andeha any amin'ny fanompo-tsampy ary rehefa mipetraka hihinana sy hisotro izy dia lasa nitsangana indray. Rehefa mihinana sy misotro io manko ny olona mody mipetrapetraka. Fantatsika tsara mihitsy zany alohan'ny hihinanantsika dia tena mipetraka tsara mihitsy satria miandry ilay anjara. Fa rehefa voky sy mamy, izay moa zany dia nisy divay misotroan'ilay olona eto dia hitsangana amin'izay ilalao. Rehefa ao anatin'ny filalaovanao dia fantatsika tsara fa misy maro ho vakiko ngamany izy. Tena tonga dia ao amin'ny 9 ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3:02 alina no ringana indray andro. Fa tena mampalahelo zany misy fahafatesana ao rehefa tsy mitandrina tsika amin'ny resaka fihinanana sy fisotroana dia miafara amin'ny fahafatesana ary. Eto zany misy vakiana kely ery ambony ery fa tsara ilay tenan'Andriamanitra hoe 7 ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany. Ny mana zany Jesosy Kristy zany. Rehefa manana an Jesosy ianao, izay no tena appréciena ny olona hoe
manana an Jesosy ianao nanolo tena mandray an Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia miainao anatin'ny fahamasinana ao anatin'ny famarina vita batisa ianao. Misy ten'Andriamanitra koa moa zany ihany hoe rehefa vita batisa ianao dia niara-ny natsangana taminy niara-nalevina tamin'ny tao amin'ny batisa ianao dia mitsangana mandray ny fanahy masina. Dia miara-minana le finanam-panahy hozy izy iray ihany. Jesosy Kristy zany le mana. Tsy avelan'Andriamanitra tao tsinitsiny ianao tsy omeny eo, tsy avelany tsy sakafo zany ianao rehefa hoe miaraka aminy. Mety mandalo fotoan-tsarotra ianao misy fijona vavombelona vao ninoko maly hoe tao anatin'ny fianakaviana fanompo-tsampy le ramatoa. Mbola kely izy tamin'izany no naheny feo mihitsy izy hoe mivoa tao anao miala tao. Amin'ny taonany 70 taona izy natsony naheny feo miala tao fa ho faty ianao satria mpanompo sampy tena ao anatin'ny fanompo-tsampy mihitsy ny ray ngamba mikasa-mono azy ngamba sa ahoana fa na kristianina ary mamany tao anatin'ny fotomanina fa nialy izy nandritry ny fotoana efa ho 3 volana izy dia nipetrapetraka teny amin'ny métro teny. Zany hoe tena nandalo zavatra sarotra mihitsy zany na dia miaraka amin'ny tompo hoe nivangin'ny tompo amin'izany naheny feon'Andriamanitra zany mandra-pa tonga ny hoe nahita mihitsy izy. Zany moa zany fidina vavombelona hoe tonga mihitsy Jesosy namangy azy teo amin'ny banc-ny métro tao hoe tiako ho avy hanavitra anao. 3 volana nitsangatsangana sy hoe nivezivezy tao anatin'ny métro tao fotsiny. Anaty tena mafy tsy mora zany manaraka ny tompo fa ho avy izy rehefa tena miaina ao anatin'ny famasinana sy ny famarina ianao omeny anao ny zavatra takinao mihoatra noho izay zavatra omeny anao ary ho hitantsika io zany ao anatin'ny ten'Andriamanitra avy eo. Ary izy rehetra nihinana ny finam-panahy iray ihany ary izy rehetra nisotro fisotrom-panahy iray ihany. Zay zany ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia fihinanana iray ihany dia fisotroana ary resaka fanahy foana ilay izy mahagaga. Io tsy resaka tena raha tena izy hoe ny mana sy ny rano izay men'ny tompo rehefa meny fitahina ianao tsy avy amin'ny nofo intsony io fa resaka ara-panahy io. Rehefa men'ny tompo fitahina ianao fahasoavana dia ny fanahin'ny tompo miaraka aminao. Ary izy rehetra nisotro fisotrom-panahy iray ihany fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy averiny foana fanahy ilay vatolampy ary vatolampy hitanao mivaingana izao lasa lazainy fa fanahy izay manaraka azy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany. Zay zany ao amin'ny Korinthiana 1:7 zay itenenantsika hoe aoka tsika 7 ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka hihinana sy hisotro dia nitsangana ilalao. Lasa fanompo-tsampy io raha io nataonao tanjona amin'ny fiainana ny fihinanana fisotroana. Lasa fanompo-tsampy mila mitandrina tsika. Zany mila tandremantsika koa na ny sakafo hoantsika ary mila tandremana ary apetraka amin'ny tompo ao anatin'ny fanahy ary fampahirezana ihany koa fa niza izay no ampahirezana ny olona ao anatin'ny fahantrana ny olona tsy mbola ho atsoinao indray dia ateneninao arotsay aty fa ho azo fitahina ianao fa apetrao amin'ny tompo. Teneny izy hoe apetrao amin'ny tompo ny fiainanao mandehana amin'ny fahamasina sy fahamarinana fa omeny anao ny zavatra rehetra. Mila mitandrina tsika mpitondra fivavahana fa izay ny fakapanahy matetika lasa fitadiavam-bola, fihinanana sy fisotroana ny amin'ny asa fitoriana koa. Ao amin'ny Korinthiana voalohany ihany ny 1:1 fantatsika tsara io amin'ny teny napetraka Paoly amin'ny fandraisana fanantsana tompo. Vakiko fotsiny aloha zany ny amin'ny 2 sy ny 2. Korinthiana voalohany 1:1 ny 2 sy ny 2 mivavy toy izao minaran'i Jesosy. Koa raha miangona ianareo dia tsy misy hihinanana ny fanasan'ny tompo akory. Fa raha mihinana ianareo dia samy miomana ny sakafony avy aloha ianareo. Koa dia ny anankiray dia nona fa ny anankiray kosa dia mamo. Kosa mamo. Moa tsy manan-trano hihinanana sy sotroana va ianareo fa manao tsinitsinina ny fiangonan'Andriamanitra ka manome henatra ny tsy manana. Inona no lazaiko aminareo? Hideranareo va aho? Tsy hideranareo amin'izany aho. Paoly no niteny tamin'izany tany Korinto zany tena nasika izy satria le olona
amin'ny fahazarana andray fanasany tompo ho avy ihany zany tsara hoe misy fifandraisana fiaraha-misakafo io dia fandraisana fanasany tompo fa lasa fanaovana fampisehoana fotsiny zany na démonstration moa zany plazazy hoe samy manomana sakafo any an-trano ihany dia hoentiny eo misy ihany hoe hifampizarana ny amin'ny fiaraha-mivavaka sasany fa misy dia tena hoe eo koa zany no fotoana hinanana be dia tena voko dia sasany ao anatin'ny famonoana sy ny fahavokisana tsy maharitra intsony akory amin'ny fotoam-pivavahana na mandritra ny fotoam-pivavahana ka ny sakafo ao aorian'ny fotoam-pivavahana dia zay mijery famantaranandro raha lavalava ny toriteny na lavalava ny fotoana dia mijery famantaranandro hoe aiza ilay sakafo ilay sakafo. Misy moa zany sasany mandeha aloha dia ilay sakafo ihany aloha ny vonjena zany na amin'ny fanasan'ny tompo ary dia tena misy an'izany hoe tena miazakazaka amin'ny fihinanana sy ny fisotroana no ataon'ny olona dia lasa mamo sy voko tafahoatra any ka tsisy endriny tsisy haja intsony ny fanasan'ny tompo. Ary eo no mahatonga ny lisy rehefa morina kely zany ny 720 no hoe nametrahana ny hoe ny fandraisana fanasan'ny tompo hoe Jesosy nanolotra ny tenany ity ny tenany ity ny rany zao natao fahatsiarovana azy izy mandra-piaviny ho avy koa Jesosy fa zay ny antony fampirehetantsika ho avy Jesosy mandra-piavina izy andihan'ny 520 fa ny 720 koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoaka ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia ho meloka eo amin'ny melokany amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo izy. Io tsy vakiny io matetika rehefa amin'ny fiangonan-dehibe zany moa zany tena miteny mihitsy fiangonan-dehibe na fiangonana maromaro tsy tenenina io satria tsisy ho avy eo ny olona hisotro an'io raha vakinao io. Nazovy no mihinana mofo sy misotro satria ohatran'ny hoe hitsaran'ilay olona raha vakinao dia tsarainao indray zay zavatra olona tsy mendrika aty amin'ny fiangonana ne zavatra zany nandehananay aty mba ho voavela heliko zay amin'ny rahan'i Jesosy fa tsy apetraka ilay fibebahana na amin'ny fotoana fibebahana ary dia vakina ilay ten'Andriamanitra dia azonao zany zay ny fibebahana dia mitsangana ianao fa voavela heliko sady ilay olona tsy mibebaka tsy mifona akory fa tonga dia tonononao aminy famelan-keloka. Mila mibebaka, mila miala amin'ny fahotana fa raha misotro sy mihinana ny mofo ianao mikapoaka ny tompo izy amin'ny fanahy tsy mendrika dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny rahan'ny tompo. Arak'ilay vakitsika teo aloha teo hoe misy ny maty lasa nomena rana maromaro mihitsy ny maty noho ny tsy fanajana ny zava-panahy izay men'Andriamanitra. Zay zany no ao amin'io Korintiana 1:20 vakitsika teo mba tsy hanao tsinitsinina sy hiazakazaka amin'ny fihinanana indrindra na amin'ny fanasan'ny tompo sy amin'ny fiaraha-mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Toizako ihany ny amin'ny vakiky kely ny amin'ny lioka 2:12 zay ndray zany raisitsika ny amin'ny lioka indray tsika ny hamaky lioka 2:12 no vakitsika aloha ny andininy 7:10 lioka 2:12 dia vakitsika sady ny andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy hoe lioka 2:12 andininy 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy dia ilaza amin'ny fanahiko hoe aho ry fanahy io manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao mitsahara misy nana misy sotroa misy falia. Io tantara fantatsika koa rehefa tena niezaka lehilahy anankiray manan-karena na vokatra be niezaka nanao vokatra dia niteny izy hoe dia nilaza izy amin'ny fanahiny
fanahiny zany resahany satria nanana fananana be izy fa navokatra be be izy mieritreritra izy fa milamina zany ny fiainany. Ry fanahy io manana fananana be voatahiry ho amin'ny taona maro ianao mitsahara, mihinana, misotro, mifalia. Zay le hoe mitandrema ny amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Rehefa manana zavatra tsara le olona tsy fanarana ny ratsy fa ny fanaovana tafahoatra na ny fahatokiana ny amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Tenin'Andriamanitra eo ambany eo tsara vakiana mihitsy ahafahantsika anazy fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe ry adala, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza izay zavatra noharianao, toy izany izay miary harena ho an'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Zany tenin'Andriamanitra zany, tsy izany mamorona zany fa tenin'Andriamanitra zany ary Jesosy mihitsy ary niteny an'izany hoe ry adala ozy izy, anio alina no alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza ny zavatra noharianao, toy izany izay miary harena amin'ny tenany ihany nefa tsy mba manan-karena ny amin'Andriamanitra. Zay no ifamparezantsika eo manana harena amin'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra ozy tsy amin'ny fihinanana na amin'ny fisotroana fa ao amin'Andriamanitra dia ny tena fitadiavana ny tompo mampahery ny tsirairay avy raha tena mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Zay moa zany ohatrany hoe mifankampanahy mihitsy satria ao anatin'ny fahantrana ny olona dia tena mitady ny fihinanana fisotroana io fa raha tena miaraka amin'ny tompo ianao ainy mitahiry ny ainao. Fa raha metraka n'izao zavatra zao amin'ny fiainana izao ianao ain'Andriamanitra koa manala ny ainao amin'ny toerana misy anao. Amin'izao averina foana fa ao anatin'ny ady Ukraine sy Russia fa tena naty Eropa zany moa zany aty Eropa, aty Belzika dia tena manomboka tsisy ny sakafo, manomboka laniny any amin'ny rayon satria miazakazaka ny olona manangona fihinanana ny menaka, ny lafarinina, ny siramamy sy ny zavatra maro dia manomboka tsisy vida zany any amin'ny rayon eny satria mitady an'izay fihinanana sy hoanina zay ny olona sotroina. Ary zay ny tena teo zay le izy zava-dehibe io ho an'ny vatana fa ho antsika kristianina dia mametraka amin'ny fiainantsika amin'ny tompo. Fa na ny vatolampy ary namoaka rano no vakitsika teo vatolampy hita vatana zao dia vatolampy fanahy ozy izy, na ny mofo izay nilatsaka avy any an-danitra dia mofo panahy, fihinam-panahy le izy fa tsy raha manana ny tompo ianao, manana ny Jesosy zany dia azo mihoatra no izay eritreretintsika. Dia izay le izy ho ny 2:7 vakiako ihany koa ny 2:7 sy 2:30 amin'ny Luka 12 ihany. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa 7:20 koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosotronareo ianareo ary aza mihanahana. Vakiko hatramin'ny 1:30 ngambany. Fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao no fatra-pitady izany rehetra izany fa ny rainareo mahalala fa tokony ho anareo izany zavatra izany kanefa katsao ny fanjakany dia nampy ho anareo izany zavatra izany. Teny antsika koa io le amin'ny sora Mandria hoe aza manahy. Any amin'ny Mateo 9:9 koa zany mitovy amin'io ihany koa satria Jesosy no nampianatra an'io tany an-tendrombohitra. Koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosotronareo ianareo ary aza mihanahana. Mampieritreritra le izy hoe inona ihany zany no tena ataonay tokoa. Ahoana tokoa moa zany no tena fanarahana n'ity Andriamanitra ity. Tena misy an'izany tokoa ve ao? Manana an'izany rehetrarehetra izany tokoa ve le Jesosy Kristy? Fa omeny anao io gaga ianao. Raha i Jehova Olombelona moa zany ny amin'izany vao tamina tao anatin'ny tena fahantrana, tao anatin'ny tena hoe tsy fananana mihitsy zany ny tena sy ny fianakaviana tamin'izany 70 taona, 70 taona tamin'izany tena hoe na ny akanjo tafiana na ny mandeha tongotra, mandeha eny an-dalana tsy afenina amintsika fa tena hoe mitsindroka zordira, mitsiriritra ny olona
afaka mangataka ianao fa ianao tsy afaka mangataka satria mba misy ohatrany hoe mitsongon'olom-boly ihany zany ny fiainanao. Fa efa tsisy ninona tsony tao anatin'ny fahasarahana tamin'izany amin'ny ady tamin'izany moa zany ankoatran'ny asan'ny satana izay nangeja ny fianakaviana dia tao anatin'ny ady mafy koa ny firenena. Fantatsika fa ny amintsika any Madagasikara dia misy foana ny ady politika izay mahatonga ny olona antra. Dia tena tsisy ninona fa nanolo tena ny tompony nanaiky an'i Jesosy nandritry ny enim-bolana teo dia io aza manahy io nytenenin'i Jesosy isaka nivavaka ahako dia tenenin'ny tompo aza manahy ka atao ny fanjakako sy ny famarinako fameko anao zany. Ary hatramin'izao dia izay ny tenenin'i Jesosy raha vao misy zavatra atao tsy mihaino zavatra tafahoatra ianao zany mieritreritra ihany hoe mba anisany hoe mena fahalalana, mena fahaizana nahoana no ohatran'izao no ametrahan'ny tompo anao. Fa tenenin'i Jesosy aza mitady ilay finahana sy fisotroana fa toria ny fanjakako sy ny famarinako fa hanampy anareo ny zavatra rehetra. Izay ny tsy mampanahy antsika ny zavatra hohanina sy sotroina teo araka ilay rangahy nyteny teo hoe nahary zavatra be dia faly amin'izay mifaly fanahiko. Fa Andriamanitra ny tompony aina. Ankoatra ny zavatra maro ao anatin'ny fotoana andro farany izao hitantsika fa tsy hampozina ny fijangan'ny loza, ny loza voajanahary, ny tondra-drano, ny doro-tanety, ny faharatsian'ny olona, ny von'olona, ny ady, ny aretimandringana, mahafaty. Hita mihitsy zany fa tsy tompony ny aina, tsy tompony tena ny olona fa rehefa tonga ny tompo hanala ny ainao tsy zavatra azonao atao. Fa ny tena zava-dehibe dia miomana antsika ho tafiditra ny an-danitra araka ilay teny teo aloha teo hoe anisan'ny tafiditra ve sa anisan'ny tavela ety. Izay zany any amin'ny Luka 12 teo hoe avery kely izy manomboka ny 7:20 alohan'ny hamakitsika tenin'ny hafa koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosotronareo nareo ary aza mihanahana fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra-pitady izany rehetra izany fa ny rainareo malala fa tokony ho anareo izany zavatra izany kanefa ka hatao ny fanjakany dia hanampy ho anareo izany zavatra izany. Ajanoko eo ny famakiana ery amin'ny 5:7 moa zany ary miresaka fihinanana io ihany koa. Vakiko ihany ilay ampieritreritra antsika satria rehefa ela mafimafy araka ilay teny teo mafimafy nandray fiandrasana ny sitrapona ny tompo dia eo ny olona mierikerika. Tsara vakinao ny eo alohany fa vakiko fotsiny ilay ten'Andriamanitra 5:7 amin'ny Luka 12:20 teo ihany hoe fa raha manao anakapo kosa izany mpanompo izany hoe maharitra ela ny tompoko vao ho avy ka dia mikapoka ny ankizilahy sy ny ankizivavy izy sady mihinana sy misotro ka mamba. Izany no fakapanahy amin'izao fotoana izao. Rehefa ela ho avy ny Jesosy, aiza ihany ilay Jesosy Kristy anareo, tsy ho avy tsy ho tonga izy dia mikapoka mamono ny olona, manao tsinitsinina ny olona, atao izay anerena ny olona zany ahafahanao mahazo toerana tsara na fihinanana tsara na asa tsara dia mihinana sy misotro fa ho avy ny tompo amin'ny fitsarana zany. Alohan'ny andraisantsika ny afatra inona ary zany tokony atao dia ny Luka 1:20 ny vakiko 7:30 ihany vaky toy izao aminaran'i Jesosy araka ilay teny teo zany hoe misy olona hoe ela aiza ilay fiverenan'ny tompo dia manara-po ary manadino. Dia hoy ny tompo eto amin'ny Luka 1:20 zany 7:30 aminaran'i Jesosy ary mitandrema fandrao ny fonareo ho vesara ny vokatry ny fisotro-toaka sy ny famamona ary ny fiahian'izao fiainan'izao ka ho avy tampoka aminareo tahaka ny fandrika izany andro izany fa hiatra amin'izay rehetra mitoetra ety ambony tany rehetra izany fa miambena ka mivavah mandrakariva mba ahery anareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona. Izany ny tena tanjona. Mafimafy ny fiainantsika ety fa ny
tena ifampairezana verina foana dia mba hitsangantsika eo anatrehan'ny zanak'olona dia Jesosy Kristy zany any amin'ny fanjakany. Fa raha aty amin'izao tontolo izao dia hifaninana ary indrindraindrindra rehefa tsy mahana an'Andriamanitra dia ao anatin'ny ady, ao anatin'ny famonoana satria mitady ny tombontsoa dia ny hinana sy ny sotro amin'ny tena ihany. Zay zany no mila tandremantsika. Any amin'ny Romanina 12 koa izy raha tiatsika zany ahoana ary zay zany manomboka tonga ny afatra. Hoe inona ary ny hevitra zany inona ny tokony atao dia ny tompo miteny mihitsy fa raha noana amin'ny Romanina 12 Paoly no miteny teto monko zany 9:20 eo. Fa raha noana ny fahavalinao dia omeo aminy izy. Raha mangeta eto izy dia omeo sotrony. Tena teneny tamin'izany ary raha manao izany izy ianao dia mametraka vainafo ao an-dohany. Io zany na ny fahavala ary dia le hanina sy ny sotroina zany tena takiany fahavalo. Ary ho avy zany eo anatrehan'ny fahavalinao ianao ao anatin'ny hanina sy ny tsy fananakanina sy ny tsy fisotroana izy dia omeo ho hanina sy fisotroana izy. Ary raha Jesosy koa ary niteny tamin'ny mpianatra koa satria mpianatra manontany taiza ary zay mba nikarakaran'izany ny Jesosy zany fa Jesosy niteny hoe fa noana aho izy dia nomenareo hanina, nangeta eta aho dia nampisotroanareo. Rehefa dinihana zany dia resaka sakafo sy fisotro foana no resahana anaty amin'ity baiboly ity koa. Ary ao anatin'ny fanahy masina zany no teneniny teo. Iza ilay izy Jesosy io dia inona nataon'ny mpianatra tamin'izany makambotsy sy ny manantena sy ny olona any ampigadrana zany hoe any Matteo 5:20 manodidina amin'ny 5:30 eo manazava an'izay fa noana aho dia nomenareo hanina, nangeta eto aho dia nampisotroanareo. Hoe ny fanjakan'i Jesosy zany amin'io amin'ny endrika sakafo sy fisotroana io tsy ho an'ny tena akory ary na ho an'i Jesosy fa le olona ao anatin'ny fahasahiranana zany no tokony nomena hanina sy ampisotroana. Fa na ny tena ary indray mila mitandrina hoe araka ny resantsika teo hoe aiza ho aiza no ametrahako ny zavatra tokony hoaniko, ny zavatra tokony sotroako. Dia miditra alohan'ny vavahantsika dia hiditra amin'ny teny fampahirezana na afatra any amin'ny Petera voalohany. Ny vakitsika voalohany dia ny Efesianina 4:10-10. Ny Petera voalohany zany aloha 4:10. Petera voalohany 4:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. 7 eo zany no vakitsika ametrahantsika ny afatra. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao mba ho fiadinareo koa izany saina izany fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy andanianareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filanin'ny olona intsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojonona sy ny fanirian-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanompoan-tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanararam-po amin'ny ratsy izany ka dia teneniny ratsy. Hatramin'ny 7 eo zany. Ka dia teneniny ratsy nefa ampamoahan'ilay efa vonona. Jesosy io ilay efa vonona hitsara ny velona sy ny maty izy, fa noho izao no nitoriana filazantsara tamin'izay maty aza mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy fa ho velona araka an'Andriamanitra amin'ny fanahy. Fa hatombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Fa hatombotra ny faran'ny zavatra rehetra koa endre ka mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Zay le afatra zany amin'io sakafo sy fihinanana fisotroana io dia any amin'ny fivavahana any ny tena misy ny fahonona tena ka dia mampahery antsika hivavaka.
fivavahana foana moa zany fa nytenen'ny tompo midiry ianao amin'ny efitranonao mangingina fa ndrainao dia amaly anao amin'ny mangingina. Ianao aloha aza miazakazaka any mpanompon'Andriamanitra hoe izy no mivavaka, izy no masina, ka amaly an'Andriamanitra rehefa amin'ny alalany. Fa ianao raha mitady an'Andriamanitra ianao rery dia amaly anao Andriamanitra dia eo vakianao amin'ny matitoko faheninao fa hiteny aminao izy. Hiteny amin'izay ilay amin'ny liko 12 efa mivakitsika tokoa mitovy amin'izay ihany koa. Fa rehefa mikatsaka amin'ny fanjakana sy ny fahamarinana ianao dia ameny anao mihoatra ny zavatra rehetra. Zay zany ny amin'ny Petera voalohany toko fahefatra teo iny. Ny Efesianina toko fahenina 9:10 ka hatramin'ny 20. Teny fantatsika tsara inona ny tena ezaka atao mba tsy amin'izao fakapanahy sy zavatra miseho rehetrarehetra zao. Inona marina moa zany tena iainantsika, inona tokoa zany dia tsy hihinan-kanina tokoa, tsy hiaina mihitsy zany tsy hihinana sy hisotro. Fa ten'Andriamanitra amin'ny Efesianina toko fahenina vakentsika 9:10 ka hatramin'ny 20 ahafahantsika ahafantarantsika inona ary zany tokony atao eo anatrehan'izany fakapanahy zany mba tsy ho voafitaka tsika. Aminaran'i Jesosy farany mahereza amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba ahazahoanareo hifahatra amin'ny fanangoleny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao famaizinan'izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba ahazahoanareo hanohitra ny amin'ny andro mahory, ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Mifahara ary ka siky ny fahamarinana ny valahanareo ary mitafy ny rariny ho fiarovan-tratra. Ary kiraroy ny fahavondronam-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo, ary ho fanampin'izany rehetra zany dia tany ny finoana ho ampinga, izay ahazahoanareo hamono ny zana-tsipika rehetra izay alefan'ilay ratsy. Ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy, amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana ka miambena amin'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra. Amen. Izany teny izany tsy ho hazavaintsika intsony fa vakivo tsara io teny amin'ny Efesianina toko fahenina io ahafahanao hoe inona moa zany no tokony ataoko mba tsy voafitaka. Araka ny lohateny zany averina ny lohateny tary ambonimbony hoe aza mety fitahana amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Dia misaotra ny tompontsika miteny, misaotra ny fanamasina nampiteny ka izy anie ampahery antsika tsiraray avy mba tsy voafitaka eo anatrehan'ny fanompoana an'Andriamanitra sy amin'ny fanarahana ny tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia hivavaka tsika tompoko. Eny ry Andriamanitra, ry Jesosy Kristy tompo, saotranao izay satria miteny aminay foana ianao. Tianao ambara misy zavatra tianao ampitaina aminay amin'izany teny izany mba tsy hiantehitra ny sakafo ny amin'ny fihinanana ary zany dia ny amin'izao fiainan'izao mihitsy ary ety amin'izao tontolo izao izy ianao nao ahitanareo fahoriana. Fa matokia fa za efa nandresy izao tontolo izao dia mandresy izay miaraka aminao, mandresy miaraka aminao Jesosy Kristy ka niza na eny teny androany verina aminao tsy nafantatra anao dia manolo tena ho anao dia raiso anaiky anao tompo sy mpamonjy mibebaka mifona sy miala amin'ny fahotana sy ny faharatsiana rehetra dia ianao no andray hamelona azy. Ary koa raha niza tao anatin'ny fahotana efa nafantatra fa variana ny amin'ny sakafo, ny amin'ny hanina sy ny fisotroana dia hibebaka hifona ihany koa ka ianao hamindra fo hamela heloka mba tsy ao anatin'ny fitsarana izay tsiraray avy fa ianao no hitondra anay hiditra amin'ny fanjakanao any an-danitra, satria ny fanjakanao izy ianao any an-danitra any dia tsy amin'ny fihinanana na amin'ny fisotroana fa amin'ny fanahy masina irery ihany. Ka dia ny fiadananao, ny fahasoavanao aminay tsiraray avy, ny famindrapo Jesosy Kristy, fa ny dera sy ny azy sy ny voninahitra kosa ho anao irery ihany ny Andriamanitra ray Jesosy Kristy.
fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy ity nanaovany izany vavaka izany. Alleloia. Amen. Manao amin'ny anaran'i Jesosy ary sitrapon'ny Tompo, raha mbola tsy avy Jesosy dia mihaona eto ndraika antsika amin'ny manaraka. Veloma tompoko.